Anisan'ny niandrasana maro moa ny andro tsy asana ny datin'ny 1 volana Desambra saingy ny tompona ndraiky raha vao anivon'ny fitondram-panjakana dia nanamafy fa natao hiasana ny datin'ny 1 Desambra ho amin'ny rampitso hiasana izany ity daty ity lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray mbola misy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona eto Madagasikara na dia maro aza ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana no marihana androany dia tsy amin'ny taonina nosy moa ny fahaenina amby taona nandanin'ny firenena mikambana ny fanambarana maneran-tany makasika izay zon'olombelona izay ny antsipriny vaovao avy hatrany. Na dia teo aza ireo ezaka samihafa nitanterahany fanjakana malagasy mbola lavitrezaka ny fampanajana ny zon'olombelona eto amin'ny firenena. Ilaina ny fandraisana andraikitra ny tsirairay ny fampanajana izany zon'olombelona izany izay miainga ny fotony ka hatrany amin'ny fitondram-panjakana hoy ireo fiarahamonim-pirenena mivohy ny fiarovana ny zon'olombelona. Ny fijoroana vavolombelona natao teto no nahitana fa mbola misy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona mitantara ty renim-pianakaviana mananjanaka kambana avany mananjary ty. Hoe eto ambadika any zanaka reo fa aza tizaina mitoneto fa trano be toneto fady fijanonjanjakambana. Nanambara ny fiarahamonim-pirenena fa ilana finiavana avy amin'ny tsirairay ny fandresen-dahatra mba hanafoanana ireo fomba mampanao mirona amin'ny tsy fanajana ny zon'olombelona. Anisan'ny singa anankiray mahatonga ny hoe tsy fahatanterahana amin'ny fanajana ny zon'olombelona fomba mampanao eto Madagasikara ary rehefa natao tatitra izy io tao anivon'ny firenena ankambana dia anisan'ny voaresaka ny fomba mampanao dia raha mikasika ny zavatra miseho tsisy olona afaka manova izany fomba mampanao izany afa-tsy itsika eny fotony izany hoe itsika aloha ny tokony malala hoe inona ny zo fototra iainan'ny olona anankiray arak'izay fanarana teo anivon'ny firenena mikambana ary Madagasikara dia tafiditra ao anatiny tokony manaja an'izay zo fototra izay. Faharoa manarakaraka an'izay rehefa fatarina izo io dia tokony isika izay tompon'ilay zo no manao izay izakana n'ilay zo ho atsika na hiady ho atsika ohatran'iny ary ny olona hafa rehetra nefa itsika ary tsy mahatsapa ny zo atsika sy tokony mizaka ny zo atsika dia sarotra be manatanteraka an'izay. Ny fahatelo dia manao izay hitakina an'izay zo ihany koa. Ny fahalalana sy ny fampanjakana ny fitoniana no lalana mahomby amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ho kosa ny Praiministra Coly Roger namay voninahitra ny lanonana ho fanamarina ny andro iraisam-pirenena mikasika ny zon'olombelona teto amin'ny Carleton Ampefolo ny Praiministra androany. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est la journée des droits de l'homme, donc qu'il faut vraiment défendre dans notre pays par des instruments bien adaptés et en premier lieu c'est tout d'abord la justice qui doit donc délimiter les chemins évidemment que nous devons prendre ou que nous ne devons pas prendre. Lohahevitra ny fankalazana androany hoe zon'olombelona 523 andro amin'ny 523 andro. Ankoatr'izay dia fantatra fa volavolan-dalàna misy 10 mikasika ny zon'olombelona no andalam-pamolavolana eo anivon'ny birao ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana amin'izao. Vinavinaina ampidirina ao dinena mandritra ny fivoriana ara-potoana ny parlemanta amin'ny taona ho avy izany.